Olona miafina any anala, zaza tsy mianatra, iainan'ireo manohatra ny tetikasa bazy toliara izany ankehitriny. Ankily malinika toliara faharoa ao anatin'ny hafanana mahery sy ny rivotra maina mifofofo ny any atsimo andrefany Madagasikara. Dia misy feo sy tantara tsy dere loatra miezaka miantso ny sain'ny maro. Feon'ireo mponina voatery nandaon-tranony, nanarin'ny taniny, ary miafina any anaty ala lavitra. Satria laza fa lasibatra amin'ny fanenjehana sy ny fandrahonana noho ny fanoherana ny tetikasa bazy toliara. Nidina ifotony mpanao gazety n'izany zava-misy marina iainan'ny mponina, niainga teto Benetsy, avy eo namakivaky ny ala nitady ireo olona ny ala ny trano fonenana ireo. Eto amin'ny fokontany toerana antsoina hoe Benetsy no misy antsika amin'izao fotoana izao, aty amin'ny lalam-pirenena fahasivy, aty Toliara mazava ho azy. Ny resaka bazy toliara izay mbola sehatra hipetrahan'ny ady hevitra indrindra amin'izao fotoana izao. Ao ireo ataontsika hoe ny mponina izay mijoro manohatra izany tetikasa izany amin'izao fotoana izao. Maro ny ataontsika hoe mponina teto amin'ity toerana Benetsy ity no lasa nandositra any anaty ala any amin'izao fotoana izao, noho izay hoe fanoherana fijoroana amin'izay fanoherana tetikasa bazy toliara izay indrindra no nidinantsika ity fotony hitady ireo olona ireo any anaty ala any amin'ny alalan'ny loharanom-baovao maro samihafa amin'ny toerana izay misy azy ireo. Ampolony maro ireo no ao anatin'ilay fikambanana izay enjehana fatratra amin'izao fotoana izao, ary lazaina fa hoe jiolahy-panakorotana mihitsy no isokajiana ireo olona izay ataontsika hoe mandositra any analany ireo amin'izao fotoana izao. Ka izay no antondiantsika ety amin'ity toerana ity. Eto aloha izany ny fokontany nisy azy ireo fa hiainga eto isika ary andeha somary miala lavitra moa izany anatina tendrombohitra any misy azy ireo, dia izahantsika ny ahita azy, hijery hoe manahoana ny fiainan'ny zareo anatin'izay hoe fandosirana amin'ny fijoroana atao anatin'ny fanoherana ny tetikasa bazy toliara izay. Amin'ny toerana miovaova any anaty kirihitr'ala misy renim-pianakaviana mitrotro zaza marary noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ny rano fisotro madio. Mipetraka tanety amin'ny alina mitaraina ny zaza, miaritra ny masoandro sy ny atsika. Heverina ho toy ny jiolahy mihitsy ireo olona lasa nitsoaka ireo raha ny fanazavany. Niovaova hatrany ny toerana nahafahana ny resaka tamin'izy ireo. Ny efa nambara tamintsika tao anatin'ity fandarana ity dia hiezaka isika ny hitady an'ireo mponina manohatra ny tetikasa bazy toliara izay mitsoaka aty anatin'ny ala amin'izao fotoana izao. Ny tena marina aloha dia sarotra be ny ataontsika hoe nitady ny toerana izay misy andry zareo, satria zareo miovaova toerana isan'andro izany, ka izay nasarotra be ilay tadiavana n'izy ireo miovaova hatrany ihany koa ny toerana izay omena anay mpanao gazety tao anatin'ilay izy. Sorina be dia be ihany koa nefa ny loharanom-baovao izay afaka mba natao hoe nanome toky azy ireo, fa tsy olona sanatria hoe sambotra azy ireo na hoe olona mampatahotra azy ireo ny mpanao gazety hanatanteraka ny asany ao anatiny aty amin'ny faritra Toliara aty. Tena hoe ao anaty fitaitainana tanteraka izany ireo olona ireo, ary na iza izany mihaona na te hihaona amin'iry zareo dia tena matahotra ireo mponina izay toa hoe manohana ny tetikasa bazy toliara saingy hiara ny fanenjehana amin'izao fotoana izao. Tsy voalohany ity ve fa faharoa, fahatelo, faefatra efa nisy ny toerana izay tenenindry zareo niovaova, fa eto izany aloha izany izao no hidirana dia any anaty ala any no jerevantsika an'ireo mponina ireo. Tena izahantsika hoe tsika amin'ny ataontsika hoe hery misy herintsika fa tsika miditra anatin'izao ala izao tena sady kitroka mampatahotra mangingina be, fa miezaka ny hidirantsika ao anatin'izay toerana izay. Eo tsy afanike sy Benetsy, toerana heverina ho isan'ny faritra ifantohan'ny tetikasa, dia matetika no hitrangana herisetra sy fitsidiana ary fisamborana. Araka ny filazan'ireo niarambony, olona maro ny voahenjika, voasambotra
ary ny sasany tsy hita popokatra amin'izao. Ny sasany tamin'izy ireo no nanaiky ny ona tamin'ny fandaharana zohiteny tany anaty ala. Misedra zavatsarotra ireo ary vohitsakitsaka ny zoma olona manontolo raha ny fanazavana. Dia naisaoranareo mpanao gazety aloha fa manao ny ainareo tsy ho zavatra nareo, niezaka nikaroko sady nitady anay aty, dia manao antso avo koa zahay amin'ny zao tontolo zao, surtout ianareo mpitondra fanjakana iabiaby na ny firenena iza izay mahajery anay fa miafiafina aty agnaty ala, dia manao antso avo zahay lahy mba jereonareo ankaiky zahay madinika aty fa tena mijaly dia mijaly zahay amin'izao hatramin'ny taranakinay aza tena tsisy fiainana mandeha. Zahay aloha tena maromaro zahay miafina aty fa tsy latsaky ny 50 eo zahay le miafina aty. Dia resaka fahasalamana moa zany lefa manao hoe ravin-kazo ihany no totoina dia ino no ampiasana amin'ilay fahasalamana. Fa tena tsisy fanafody na hôpitaly aza tsy mahasaky miboaka any amin'ny tanàna zahay fa sao dia ho azon'ireo manenjika anay ireo. Ny arety voalohany tazo zany fa nisy nahazo, nisy zanakay fa niovon'ny tazo, dia nisy niazon'ny fanompoana, nisy karazana kitrotro rey nahazo an'le zanakay, dia tsy hita natao fa ravin-kazo ihany no totoina dia itsaboatsaboana azy eo. Tena mandositra miaraka aminay mbeo satria raha vao tratrandry zareo ny vady aman-janaka dia hoentindry zareo ka tsy maintsy voatery zahay zay miboaka laha vao lasa le vady aman-janaka. Hatramin'ny ireo force irahiny mpiasam-panjakana ireo, hatramin'ny le fikambana voromahery manenjika anay, zay no mahatonga anay miafina aty an'ala aty hatramin'izao. Ina moa tena noeranareo le tetikasa base Toliara? Ny tena mahatonga anay manohitra an'io zany satria reo ala reo tsy maintsy ho kapaina reo, dia zahay nefa eny no fototsy ny fivelomanay satria eny ny babo, eny ny balo, eny ireo voro samy karazany izay mamelona ny tontolo iainanay aty ambanivohitra aty. Nefa niaraky ny fagnazavana ny fanjakana hoe tsy maintsy hiala aloha le ala izay faritsy ho hitrandrahana ny fasimainty. Amin'izao zahay gaga fa hiaina ia ary zahay, ho aiza ny biby fiompinay amin'izao fotoana zao, ina nefa no iainan'ny biby fiompinay, eny ny voro isan-karazany. Le fahoriana iainanay aty an'ala aty zao amin'izao tena lavitra be noho ny fiainanay tena amin'ny tanàna satria na ny zanakay aza mangatsiaka be, na ny moustiquaire, na ny moky, na ny fahasalamana, na ny rano hosotroina aza dia tsy hita fa miafina. Dia rehefa rivariva reny vao midina any amin'ny tanàna zay tsy fantatry zareo no akanay rano sy sakafo zay mba tokony ho azo atao, nefa tsisy mpanatitra zay laha tsy mba miafiafina. Tena ohatran'ny biby rey mihitsy zahay na matory aza tena tsy araky ny torimaso tokony ho izy ny ataony fiainanay agnaty ala toy. Findrafindra toerana zany nareo? Mifindrafindra toerana mihitsy zahay satria tena manara-maso anay le fikambanana voromahery miaraka amindreo force zay irahiny zay mpitondra fanjakana ankehitriny. Le zava-misy moa zany fampiadina fa ny zahay madinika ihany no iharan'ity zavatra ty hatramin'izao. Fa tena mifanenjika toy ny biby mihitsy zahay aty anaty ala, na ny sasany aminay aza fa tena fa tsy mihinan-kany. Ny fanirianay moa zao ny faritsy ity zany laha tena mariny mba hampitombony io ala eo aza laha ny tena fanirianay mba habetsabetsaka ny rotsakorana amin'izao fotoana zao satria ny fiainana amin'izao mihamafy. Ho namboariny base Toliara io lakilasin'ny Benetsy io, zany hoe fokotanin'ny Benetsy zany, de lakilasy hamboary. De hoy zahay fikambana mazoto tam'izay hoe akory ny hagnamboaran'io, hagnamboarany base Toliara azy. Zahay nefa tsy manaiky ny base Toliara. Raha ohatra base Toliara ro hanamboatra an'io de tsy hanaiky zahay fikambana ato amin'ny fokotanin'ny Benetsy, zany hoe ny mazoto. Fa raha ohatra fa ajanon'ny fanjakana ny fitrandrahana fasimainty, zany hoe base Toliara hitrandraha an'io, dia mazava ho azy fa amboariny fanjakana io lakilasy izay hisitrahanay fokon'olona eto Benetsy io. Zay zany niteraky fikarotanana ny fokon'olo eto Benetsy. Zany hoe tsy nanaiky ireo mpomban'ny base Toliara, zay fokon'olo tampandroso ny base Toliara, fa
hotorinay ry zareo nareo raha ohatra ka tsy manaiky ny hiasany base toliara anio lakilasy io. Tamizay moa afaka ampitson'igny de sinambotry ry zareo ny anankiray aminay mpikambana mazoto, ny anankiray amin'ny fikambana mazoto zany sinambotry zareo. De zay nahatonga korontana tamizay rehefa nanambotra ny anankiray amindry zareo aminay zany ry zareo de afaka nihetsy koa zahay fon'olona ato amin'ny faritra arovana. Andagnina nefa zahay agnisany malahelo ny antony ny base toliara eto manimba tontolo iainana satria tsy maintsy esorindry zareo tsy teo ny ala iny amin'ny hisitrahanay vahoaka zay anisany mampiavorana nefa ho tapahindry zareo iny ala misy anay iny. De zay tsy nanisitrahanay ny asandry zareo zay hitrandraka ny fasimahinty aty aminay. Ka eto zahay mahagagaganay izahay miaro tanindrazà koa ro enjehina amin'iny ala iny zahay nefa miaro tanindraza. De gagagaga zahay eto, zahay fokon'olo izay hentefany haratsiany fitrandrahana base toliara zany hoe ny fasimahinty. Zay ny mahatonga anay gagagaga. Ka eto zahay manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana satria tsy mety aminay. Ny fidianananao Andriamatao filoha de hiaro anay nefa zao gny zavatra misy aminay amizao. Enjehina toy ny olona jolahy ny zavatra misy anay amizao fotoana iresahatsika amizao. Ka eto zahay manao antsoavo aminareo mpitondra fa tsy mety aminay zao. Endrika fampitahorana anay zany dia atao hoe jolahy zahay, atao hoe mpanorotana an-tanàna, atao hoe zahay no jolahy miafiafina amin'iny ala iny nefa ny fanenjehandry zareo anay nahatonga anay niafina tamin'iny ala iny. De forsa misa 300 vasa ny forsa anenjehana anay, zahay nefa tsy malaso, zahay tsy jolahy. Tena potiky tanteraka ny fiainanay zao amizao satria olona miafina zany ane tsy zavatra tao e. Na ny zanakay de agnisany mijaly, na ny zanakay nanala baka aza tsy nanala baka i amizao noho ny antony fanenjehany reto mpiasa-panjakana reto, zany hoe forsa reto nanenjiky anay tany. De akory moa no hanalan'ireo baka ny zanakay amin'izay fotoana zay zahay escortage tsy any. Mazava ho azy fa tena manenjiky anay. Ny antony zay ny antony namorona zareo hoe fikambana tanora miharo, zany hoe voromahery nanovany zareo azy. Fa rozy no tena hoe mahay anay hoe ato ny afiananay, ato ny misy anay, ary ro zareo no mahay trano misy anay. Mazava ho azy fa ny mpiray tanàna de tsy maintsy mifakafantatra hoe eto ny tranondriano, ato ny tranony Rakoto Sirabe, tataka zay zany. Zay nahatonga reo namorona fikambanana voromahery. So mba ho entindry zareo hanenjika anay satria ny forsa tsy mahalala anay mihitsy. Tsy ampy sakafo ireo lasan'andositra any anala, katsaka mangahazo ary valala no any azo hoanina ary ny ankizy tsy afaka mianatra intsony. Ny fiainanay amin'izao rahay tena mijaly, fa ny valinay amin'ny anakay zahay atoy agnaty ala aty mijalinjaly. Ndragny hany tsy misy, ny anakay marary aby. Ndragny fanafody tsy misy ataonay amin'ny anakay. Zahay tsy mahita rano, agnaty ala aty tsisy rano mba tokony hosotrosotro ny anakay, fijalia zao. Valagny nosotro, finga zay ro nandesinay. Fa ny kidoro zahay tsy nanday fa mijalinjaly avao. Ndragny fandrianay agnaty ala toy zahay mijaly. Ny fiainanay le manao akory fa raha toy tolongo fijalia toy. Zahay mijaly, zahay nanjao fa volareko mitapany soso mipetrakay atoy. Reky tsanaky. Ndragny raha ikatrehanay tsy hitanay, ndragny hanihoaninay olo avao ro magnome anay ananiky izao. Fijalia bevatagny mahazo anay amy tanà agnala toy atoy. Tany tsy fihitanay ndraiky toy, fa izao fijalia zao evianay agnala toy anany toy. Ndra rano tsy hita, ndragny keragny hany ketreha tsy misy. Volareko sy tapabola soa zahay ananiky izao, mijalinjaly, miroanaky. Ny fangatahanay amy fanjakana amizao fijalianay agnala toy toy.
Hajano zao raha fa tsy mainty zao. Fa zahay tsy mila an'io raha raiky. Raha inaniky zao zaka mijaly ka sandraky zao metrangy etoy. Ay zao io zany plasinay mianaky. La ohatsy ke zao gny raha hisy. Ka mangataky aminareo fanjakana rahay hajano zao fa tsy mainty zao lahy. Zahay lomay satria iagny vazaha reo ray aman-dreninay. Mijaly zahay iagny vazaha reo satria miafina agnaty ala toy. Tsisy rano hoanina, enjehindreo vazaha reo. De mangataky anareo zahay mba hamonjy anay etoy anaty ala toy. Tsy afaka mianatra, tsy afaka milalao, ohatran'ankizy rehetra. Tena mampalahelo zahay. Zahay atoy tseriky fa zahay tsy mianatra fa iagny vazaha reo agnaty ala toy. Zahay babanay reo. Mijaly. Zahay atoy tseriky fa iagny vazaha reo. Ary ny fianaranay aby tsy vita. Tena malahelo zahay fa satria tsy milalao. Sady misy koa ndray andro tsy misakafo. Vonjeo anareo zahay fa agnaty ala toy mirerirery avao tsy misy mpamonjy. Tsy misy kiminan-kany fa mivezivezy agn'ala toy avao zahay amy ray aman-dreninay reo. Tsy misy mpamonjy fa iagny fa tsy mainty reo. Tsy misy kimihina fa mivezivezy mba mialy egny mbao avao. Mialialy raha milaly mba mialy egny mbao. Mialialy babo avao igny avao ro haninay isan'andro tsy misy kiminan-kany. Efa zahay amizay te hianatsy tsy misy olo hagnampy anay. Farany mbegny avao amizay mivezivezy mbegny. Nefa zahay la tena te hianatsy fe tsy misy olo magnampy anay satria iagny vazaha regny zahay amy ray aman-dreninay regny ka mivezivezy mba hagnala avao mbao amizay. Tsy misy olo mba tokony hagnampy anay. Tena vonjeo anareo zahay fa la tena mijaly tsy misy kimihina. Taisa amy namanay regny an-tanà toy fe tena iagny vazaha regny ka mbao avao mirerirery mbao tsy misy kiminan-kany. Tena mijaly zany zahay tsisy raha. La reninay regny tonoky hagnampy anay iagny vazaha regny mbao avao farany mba hagnala mbao avao amizay zahay. La tena mavaka moa zahay la manahaky an'ny Fôtsofre la mivipity zahay. Tsy hitanay gny ilaisanay mifalitsy amy foto-kazo regny mbeo avao amizay. Tsy misy kimisafotsy ndra sikitsy isaforanay. Tsy misy intsony ny toerana antsona hoe azo antoka ipetrahan'ny mponina manohatra ny fitrandrahana ka saina tao. Sokajiana ho toy ny jiolahy ireo miaro ny tanindrazany. Gny raha tiako resafy eto zao makasiky fagnenjehan'igny fikambana voromahery reto no vazaha izay atosiky rozy hagnenjiky anay. Agnisan'ny mahatsiaro malahelo zahay satria ndra gny fianarany gn'anakay anan'izao tsy hainay hoe hanakory gny hianarana jareo. Gn'olo agnala ty moa le hahay mikarakara drala zay hampiliry azy an-dakilasy agny. Tsy mahay mikarakara drala zahay. Ka zahay eto mangataky aminareo mpitondra fanjakana satria olombelo ny rahay reto. Tsy malaso rahay tsy dahalo fa olombelo tsotra zay agnisan'ny manany fahadiovanay amin'ny tsy fanovanay raha raty fa mialy tanindraza. Fialia tanindraza zao tsy zahay avao nanao an'io fa hatraminy razambe taloha tagny nanao an'izay. Zay nahatonga Madagasikara ho izao. Haleo tena. Ka rahay laha ohatsy mialy gny tandrazanay koa. Zay ro loza ka hagnihagnanay mba aminaly egny, zahay mba mangataky lahy. Fanakay reo lasa voasaringotra amty ady politiky ataon'igny fanjakana toy. Satria zahay miaro gny tandrazanay lasa ampidiry amy politiky koa. Gnanay eto fiarovan'ny zon'ny olombelo, fiarovanay gny zonay. Ka olombelo zahay, jereo nareo gny zo misy anay. Fa tsy atao manao an'izao. Koa le gn'olombelo zao rehetaka agnala agny avao sanandro. Zahay lo tsy nangalatsy igny. Ka manao antso avy zahay eto, mangataky anareo mpitondra fanjakana. Fa aboahonareo zahay, diovinareo gn'agnaranay agnatin'ny tribunaly ao satria zahay nany moa agnatin'ny fitoria gn'anovan'ny reto voromahery, zany hoe pombany base reto. Matin-drala reo ka mamono gny longonay. Agna zahay nany eto miady antragno. Noho ny hatiatena izay ataony gn'olombelo amizao fotoana resafatsika anan'izao. Drala ro ifa, gny longo tsy zahay tsy nangalatsy igny moa ataony reto. Ka mangataky anareo mpitondra fanjakana, manohitra ankamarinana zahay fa tsy manohitra amy tsy fahamarinana. Zahay averiko avao ndraiky fa atao hoe jolahy agnaly egny. Tsy raha jolahy zahay. Fa noho ny fiarovanay tanindraza mahatonga anay enjehina ka lasa miafiafy amin'igny aly egny. Ka mangataky anareo mpitondra fanjakana re tompoko, mba avoay aty amy tanàna zahay fa tsy mety aminay zao. Zao toera misy anay zao. Olombelo nay zahay
fa tsy biby akory. Efa herinandro maro zao ireto andian'olona ireto no tsy niverina teny an-tanàna intsony. Rehefa misy feoana moto na fiara dia tonga dia miazakazaka miafina so sanatria ireo mpisambotra. Nakatoky tanteraka izy ireo vao nanaiky ifampiresaka. Zaza tsy mianatra tsony, ray aman-dreny tsy miasa, sahirana amin'ny fivelomana mitsoaka ny anala. Very fanantenana amin'ny hoavy nefa nilaza fa hijoro hatrany anohatra ny tetikasa. Gny raha misy aby zay ahelinareo tombany bazy izahay zao hono andehan jolahy zay voakarama hanohitsany bazy ka fangarotsika gny raha fa tsy to raha resafinareo zao. Nareo ro tena olo voankaramany bazy ka hagnianay mbetimberoa amin'ala egny fa zahay mijoro amin'ny fahamarinana ary mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana ny mahafikambana mazoto anay hiaro tanindrazana. Ary porofon'izay hatramizao zahay na hiagnanareo mba amin'ala eo mbo miresaka naniky zao hoe tsy tianay io bazy toliara eo fa manimba tontolo iainanay sy hanimba ireo taranaky mandimby zay hanimba tontolo iainanay ary hanimba gny hoavin'ny taranakay. Fa zahay tsy handeha jolahy zao. Gn'olo miaro amin'ny tanindrazana koa va handeha jolahy ary tsy voankarama zahay. Ary ambarako anareo hoe fa nareo mandiniky hoe misy olo ambadiky hoe manosika anay hiaro tanindrazana. Tsy atre tompo, tsy mariny zay fa tena ny fonay mihitsy no manosika anay hiaro an'igny tanindrazanay. Ho porofon'izay tianay tanindrazanay io, tianay gny faramandimbinay. Fa nareo zay tia vola na ny hoe tia drala ka tsy hitsinjo gny taranareo afara ao, nareo ro tena voankarama fa rahay tsy voankarama zao. Ka eto zahay ambaranay mazava so miharihary fiarovan-tanindraza no mahatonga anay miafina amty ala misy anay aty. Ka miangavy anareo mpitondra fanjakana, ka mihaino feon-dakiloso toka anareo fa regny olo mitenany raha mitenanay hoe andehan-jolahy voankarama regny tena voankarama regny, voankaramany bazy toliara satria tiandrozy hiroso io fitrandraha fasimainty io. Zahay koa nefa tsy manaiky satria hainay fa hisy fiantraikany aminay mihitsy io fitrandrahana fasimainty io. Mijery aho ary mahare vaovao fa mandeha vaovao sanandro ity fiovaovany toetrandro ty nony fahanimbana io tontolo iainana eo. Nefa ny fandrisihanareo ny fasimainty zay hitrandraka aty, fandrisihanareo ny bazy toliara hitrandraka ny fasimainty io, vao maika hampitombo ny fiovaovany toetrandro. Tsiketo miady amin'ny kolikoly nefa mbola hisy ny kolikoly amin'io resaka tontolo iainana io. Hanimba tontolo iainanay io bazy toliara eo ka mangataky ny hijanognan'io aloha. Mangataky indroa intelo ho anareo mpitondra fanjakana fa hanimba gny vahoaka anareo, hanimba zahay vahoaka anareo. Ka eto rahay nareo mpitondra fanjakana mangataky re tompoko. Mangataky hivoahanay amin'ny tanàna zay misy anay mba haizana mamelom-po fa mijaly reto zanakay reto, mijaly reto zanakay reto anaty ala ty no hitondranay anazy nony fagnanjehananay amin'ny tsy fahamarinany. Fa zahay re tompoko ambara so mazava miady tanindraza, miady ho an'ny taranakay mba hijoro ampamarinany koa manahaka an'izao, mba hiaina ampilaminana. Mangataky zahay hiaina ampilaminana amizao fa miteraka ady ampoko itoy fisiany bazy toliara. Mangataky aminareo mpitondra fanjakana fa serisery gny mahazo anay ato noho ny fitiavanay ny tandrazanay. Seresere rahay ka mangataky anareo mpitondra fanjakana mba hampilamina izao korontanay izao. Mangataky anareo mpitondra fanjakana mba hampijano ny bazy toliara fa io miteraky korontaka ho anay aty faritsy toliara, indrindra fa toliara faharoa izay andidian'ny commune Ankimaliniky fokontany Benetsy. Ny fijoroana vavolombelona toy izao dia mitovitovy amin'ny fanambarana nataon'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay efa nanan-kihana fa matetika ny hetsika fampandriana fahalemana any amin'ny faritra misy tetikasa goavana dia mifangaro amin'ny fanivanana sy ny faneriterena ny mpanohatra ny tetikasa. Eto amin'ity tanàna iray ity izao, isan'ny tanàna ny lozan'ireo enjehana noho ny fanoherana ny tetikasa bazy toliara. Dia isan'ny tanàna nidina ny fandaharana zoiteny ihany koa. Zaza sy vehivavy vitsy sisa nitazana teto, feno tahotra izy ireo, trano mihidy, fatana efa ela tsy nampiasaina intsony, biby fiompy ny laozan'ny tompony,
Isan'ny tanàna anankiray efa ataontsika hoe vitsy kely sisa ny olona eto amin'ity toerana ity lasa nandeha nitsoaka. Any an'ala avokoa ny olona eto. Maromaro kely no ataontsika hoe mponina lasa anaty ala any amam-pon'ny amanjatony, mba tsy ilazana hoe amanjatony. Eto amin'ity toerana ity ihany koa dia raha farany betsaka olona 5 ambin'ny 10 eo sisa no mipetraka eto amin'ity toerana ity, vehivavy sy ny ataontsika hoe olona lehibehibe antitra izay tsy dia tena hoe afaka nandeha nitsoaka intsony, ary misy ankizy ihany koa ao anatin'izay. Fa ireo mponina izay nijorona no ohatra ny tetikasa Base Toliara teto amin'ity toerana ity dia saika efa nitsoaka anaty ala any avokoa. Ho resahantsika eto amin'ity tanàna ity izay olona tratra eto aloha dia ho resahantsika manahoana sy manahoana moa izany ny fiainandry zareo ao anatin'izany, hoe tsisy eto ny fianakaviana fa ry zareo irery ny eto, ary ao anatin'izay ihany koa manahoana no mety ho fifandraisan zareo amin'ny fianakaviana izay mitsoaka anaty ala any, sa dia efa tena izay ny vita tahaka ilay filazantsika hoe tsy afaka mifandray intsony ve zany zareo ao anatin'izay. Fa aleo aloha tsika hiditra ato anatin'ity tanàna ity dia hijery hoe inona no tena zava-misy marina. Hitantsika amin'izao faravarana midy aloha zany zao aloha tsy mbola mahita olona aloha tsika eto zany zao midy le varavarana. Miezaka tsika aloha, tsy fantatra koa hoe mety hoe matahotra koa le olona ao anatin'izay rehetrarehetra izay, fa jerevantsika kely eto ihany aloha hoe mbola midy ny varavarana. Aiza moa zany zao misy omby aloha, ny omby kosa angamba mety tsy possible horohana dia mety hoe napetraka teo. Miezaka tsika aloha zany mijerijery olona ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fijaliana sy tebotebo no iainana raha ny fanazavana azo teto. Tsy voavidy vola kosa nefa ny tanindrazana hoy ireo mponina, ka izay no hijoroana anoerana ny tetikasa Base Toliara. Izaho aloha ilay mitebetebe avao amin'ny agny re, satria mihasoty mipetraka an-tanàna izao agnaly egny avao ireo. Misy koa zahay ampitahorana fa ho samborana izao iaby. Zay ty raha iagnahiko, le matahotsy zahay. Ndaty an-tanàna eo avao ta hampanambotra hoe azy Base ireo avao ta hampanambotra zay mazoto zao. Olo an-tanàna ny mampanambotra eo fa tsy ndaty baka lavitsy agny. Mijalijaly avao zahay, le mijalijaly ndaty sakafo hanina le manahirana. Mihinana tegna tsy azo mpihinana, tatry longo e, anake, valy agnaly avao. Mijaly. Dia inona no mbola hijoroanareo amin'ilay fanoerana an'ilay tetikasa Base Toliara nefa dia efa mampijaly ohatr'izao? Zahay aloha le manohitsy avao zahay fa ho maty eo, hanao akory fa le manohitsy avao zahay fa ho maty avao. Mandeha hay Base eny maty zahay, tsy mandeha manohitsy avao zahay fa ndaty fa ho maty avao. Io asa io tsy hitariky zaha soa, fa hamono anay raty, fa fahita ay ty tantara io asa io fa raty zao hoy asa io. Raty io asa io, manimbasimba tontolo iainana, manimba fiainam-bahoaky. Izay ty tsy haninky anay azy. Fa tsy le fa miantso anareo mpitondra fanjakana zahay vonjeo areo fa maty mijaly mampalahelo. Vasa hanao akory ty faragna ty fiaina ay amin'ity raha taty horohoro ty ndaty amin'ity tanàna etoa. Miantso anareo. Izandary i maramila igny feno i tanàna misy benetsy zao ao le feno avao i maramila igny izandary igny atsiky. Nagnino zahay io didiny ty zandary vazaha ao. Matahotsy zahay ka le mba miangavy anareo mpanao fanjakana mba vonjeo areo alamino areo ty raha ty fa matahotsy zahay. Zaho ty mitejetejeje toy henany io fa nitsoaka agny ty ray aman-dreny ty jeje-toy eny mbola jeje-toy henany. Mampalahelo kely ty tsy minono. Tsy minono henany toy fa le ho io avao fahanako koba, nao mahita koba raha ho fahanako balahazo. Zahay ato
tena sahira zahay. Ny namanay lasa domay agnala agny aby. Fa rahay seresere amin'ny taninay igny, ampanambory vazaha rahay. Farany amizay lasa matahotsy aby rahay, rahay naniketo toy mitolotoloky avao fa ataony efa hisy vazaha nambotsy anay igny bakao fa tsy maintsy sere rahay hanao hagnenka ny base toliara. Seresere hagnenka ny base toliara rahay farany zahay tsy magnenky fa miala tanindrazanay toy. Ka domay rahay agnala egny, la namanay tsy homan-kany aby enaniky zao. Tsy misy ki miboaky an-tanà aminay atoy. Zahay enaniky io zao mitapatapa avao ndra miketriky fa miala koa fa matahotsy vazaha miboaboaky magnaminay atoy atoy, ampaneresere anay atoy. Ny ainako la tena tsy misy aignako. Sahira aho. Sahira aho mifagnasera hanindreo agny. Sahira aho mikarakara ny azy agny aho mikarakara ny anako ato. Lasa sahira aho tsy misy fiaignako normaly. Fa sahira lalandava aho. La tena voahitsakitsaky. La tena voahitsakitsaky. Tsy misy mananjoza zahay. La tena voahitsakitsaky amin'ny fanagnanjoza zahay enaniketo toy. Tsy misy mahazo olombelo anay enaniky zao. Fa la tena voahitsakitsaky zahay. Tena la tanata olo rahay. La ny olo regny tsy miboaky, zahay koa mbo hiala koa mba zahay. Satria fa matahotsy amin'ny serisery. La tena tsy hisy olo tanànanay toy. Ny zaza madiniky mijaly. Rahay tena mijaly. Amin'ny raha mba hoe misy halatsy. Tsy misy halatsy gn'atoy fa milamy. Fa toy resaky base toliara toy avao zao mampikono tanànay enaniketo toy. Seresere amizao mikasika ny base toliara zahay. Zahay tseriky fa tsy misy olo tanànay toy noho ny fagnihagnana anay. De zahay avao zao eto. Nefa lasa mijaly zahay satria ny valinay amin'ny anakay lasa lomay agnala agny aby ka tsy hita amin'ny fotoa zao. Tsy misy olo amizay tanà toy. Ra ny velomam-po tokony hatao zao lasa mitaraina zahay satria tsy misy olo tanà ty tena mihily aby reo tragno reo. Tsy misy olo. Eto amizay zahay tena sahira satria ndra ny raha tokony hataonay tsy vitanay. Nefa raha henany zao koa zao mba nisaotra Ndragnahary fa namiany rano nefa tsy avy amin'ny raha zay tianay tao amizay rano fambolianay zay. Nefa ny fambolianay lasa potiky noho ny fagnitsakitsahandrozy anay reo olo maro halefa nosy bakany zay. Ka eto zahay mitaray amin'ny fanjakana laha ohatsy ka misy vatany zao fanjakana zao fa tena sahira rahay amin'ny tanà atoy. Zahay tsy mangalatsy, tsy manao ino nefa hitsahy. Zao amizay ny tanànay lasa tsy misy olo. Zay ny velomam-po kely te ataonay koa tsy mandeha noho ny fagnitsakitsahanay amin'ny tanà atoy. Osetrin'ireo tranga niteraka tebiteby. Ny base toliara dia laza fa ny tanjona dia ny anamafisana ny fampandrina ny fahalemana sy ny fiarovana ny mponina. Manao ny fomba rehetra mpandeha nitetikasa anaty filaminana sy fifampiresahana izy ireo. Tamin'ny 20 Jolay 2024 tao Ankilimalinike dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana Voromahery. Sivily miara-miasa ampitandro filaminana ireo. Araka ny fanazavany ny kolonely Randriana Soa Lova Hervé commande gendarmerie au Toliara. Tsy hisy fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Ny adidy amin'ny filaminana dia andrehetra. Ny lehilahy rehetra mihoatra ny 12 taona dia ho voasoratra anarana sy ho tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny fokontany misy azy. Vonona izahay ara-iasa amin'ny mponina mba hisiny ny fiadanana maharitra hoy ny fanazavana. Hanangana ny atao hoe Voromahery eto amin'ny commune Ankilimalinika satria samy resy latra atsika niaraka teto fa andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy izany fandriam-pahalemana zany fa tsy andraikitry ny mpitandro filaminana irery any. Ary izahay avy eto izay hitariany Andriamatoa Prefet eo ihany koa ny namana rehetra ao anatin'izany fitandroana ny filaminana izany eo reo ataoko hoe zokibe avy amin'ny polisy avy amin'ny miaramila izay nanome ny fitenenana anahy izay raisiko mpanetretena amin'izany fitenenana zany misolo tena azy ireo fa ny mpitandro filaminana rehetra dia vonona ny hiara-miasa tanteraka amin'ny vahoaka tia fotony amin'izay fandriam-pahalemana zay. Araka ny tenin'ny filohan'ny Voromahery teo hoe miaraka amin'ny fanjakana dia dikan'izay dia
miaraka amin'ny fanjakana amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny fandriam-pahalemana zany na amin'ny fampandrosoana. Ny voromahery zany mijoro amin'ny androandroany lahady eto Ankilimalinika ary mijoro rahay zany fa satria ndragny malaso ndregny olo hiasa raha fagnasoava ho anay etoy ho kotoban'ireo mahery rey ho sankagna olo hoe ararova ikambagna helofa mafy rara avody fanjakana koa zay gn'antony ijoroanay eto fa olo rey mahery vaiky mare mahery atao kara mikamba raiky raha fa entsaky zay nangananay fikambagna toy mba hampy henandrozy mba tsy ho sakisakindrozy tsy hanao herisetra amin'ny commune toy ato rozy. Ny fijoroanay eto Ankilimalinika zay ho takotaky rey manomboky mamongotry androzy zahay nany fa tsy ho sakindrozy hatreto mila androzy ary mikaran'le manao jolay mahery loa manao raha sabotage manday olo rey. De tazana tokoa aloha fa feno miaramila miodiody atrany Mangily tonga atrany Ankilimalinika. Ny préfet Toliara Andriamatoa Ratovelo Aubin-Thierry de nanamafy izany nilaza fa dingana lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fisiany ny fandriam-pahalemana. Ka raha anisan'ny savorovoro reny tsy hoe sanatrian'ny vava hifandrafy tsika Ankilimalinika eto na koa sanatrian'ny vava tsy hifandevy maty araka ny fomba filaza olo be taloha fa fomban'olo misy mety hitovy hevitsy fa raha mandalo avao reny fa maha malagasy antsika de manakolontsaina antsika mandala ny fihavana ka androana asehontsika eto fa ny talohatany zay de efa lasa ny talohatany fa androantsika de hanomboky hametraka filaminana hametraka filongoa vaovao ka rehefa avy eo moa tsika araka ny fomban-drazantsika zay tsy hitany maharatsy azy de hiroso amina fomba na titiko izy mahazatra antsika zay ino no ataotsika hoe hanamafisana hamatrarantsika izay fifampitokisantsika zay tsy mandeha rery nareo na de misy voromahery zay fa miara-miasa aminareo hatrany ny fitondram-panjakana ao ny ben'ny tanàna ny président fokotany de eo ihany koa ny hery fiarovana sy ny filaminana zay hanampy ny voromahery am'izay fanatanterahana ny asa zay. Misy ny mponina sy ny fikambanana sivily mihevitra fa tsy tokony adinoina fa mifanindry amin'ny zava-misy politika sy ny ara-toekarena lehibe ny fisiany ity tetikasa ity. Ny bazy Toliara de tetikasa tapitrisany $, kendry ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany tahaka ny terre rare sy ny fasimainty zay efa niteraka fanoerana hatramin'ny taona 14. Efa maro ny tatitra ny laza fa misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana, ny tany fambolena ary ny fomba fiainan'ny mponina ny tetikasa bazy Toliara. Isan'ny efa nilaza izany ny mpikaroka teo anivon'ny Sirad. Mivoy serasera amin'ny fanohatra amin'izany kosa ny tetikasa bazy Toliara. Mampandra ny sain'ny mponina hoe hitondra fampandrosoana izany. Mifanohatra amin'ny fanambarana ofisialy milaza fa ny fisian'ny voromahery dia andaminana ny fiarahamonina ao Toliara faharoa. Maro ny mihevitra kosa nefa ankilany fa ny fananganana milisy tahaka izao mety ho fomba anakanana ny feo an'ireo mponina tsy mankasitraka ny tetikasa. Ny zava-misy ankehitriny any Tsiafonike sy Benetsy dia manome ohatra mampiahiahy olona tsy hita, fianakaviana rava, ankizy tsy mianatra ary fiainana miantona amin'ny tsy fahazahoana miverina tanàna. Mafy ny tsindry sy ny fanenjehana miseho ankehitriny raha ny fanazavana ireo nijoro vavolombelona. Volontainy dia isaorin'Andriamanitra izay nanome tombonandro ka nahafahana ny haona amin'ireo mpanao gazety ary manaraka an'izay dia faly miaraba anareo koa dia amin'izao andro ifamitoantsika androany izao satria na dia hita aza fa tena sarotra dia sarotra tokoa ny fotoa izay tokony hihaonana aminareo satria eo ny tsindry isan-karazany ary matahotra be izahay na dia hiakatra aty aza fa noho ny izay dia izay no isaron'ny Andriamanitra. Marina tokoa fa tena misy zavatra nataondreo zao izay tsy ara-dalàna satria na ny fomba fisamborana rozy avao dia efa anisany tsy mila satria amin'ny andro alina be amin'ny 2 maraina ka amin'ny 3 maraina no fomba hanamborana azy. Ary en plus n'izay ny fomba fagnandisandrozy azy magnatoy dia hiarany tsindry izay atao amindrozy dia efa tonga aty Toliara reo. Araky ny tantarandreo zany dia terena izy ireo mba tsy hanohisan'ny tetikasa intsony fa hanaiky zay zany ny tsindry tena atao androzy dia efa azo atao ireo.
raha vao hiresaka hoe hanohisana zany base de zany de tsy maintsy ho samborina ndray ary tsy maintsy ho gadraina. Zao zany tsindry azon-drozy lafa avy sy namotra zao. Ny fisehony amizao tena mbo maneho tsinjay satria vao tsy ela tamin'ny herinandro teo rô nivory fa tena manao taratasy mihitsy ny mpitondra ny fotony miaraka amin'ireo mpiasan'ny base de liara fa ho samborina zay mbola minia hanohisany le tetikasa. De tsy maintsy ho samborina ary ho gadraina. Ary mbola misy koa aza zay resaka ataondreo hoe aleo amonona ireo zay mpiaro ny tanindrazana zay miafina eny amin'ny ala eny de tena hoe hamonona mihitsy amizay mba hijano. Zay zany ny tsindry zay ataondreo ary ny tenanay moa anisany menasevandrozy amizany ho samborina la mbo minia manohisa an'io tetikasa io. Tena tsy mandry an-tragno zahay ary tsy misy asa atao mba hamelomana vady aman-janaka fa lasa miafina amin'igny ala eny manoloana andreo satria ireo voromahery ao an-tanà ireo no milagna anay hanambotsy anay ary miaraka amin'ireo mpitandro filaminana marobe zay anjatony zay tonga mipetraky agny fa hanenjika anay avao. Tena zay indrindra no mahatonga anay hoe mialy hatramin'ny farany na dia ho vonoina ho faty aza zahay satria zahay tsy nangalatsy tsy namono olona nefa enjeh tsotra amizao. Nefa ny asan-dahalo iagny anisan'ny mirongatsy de mirongatsy aomby ampolo mihitsy no alain'ny dahalo nefa tsisy mpitandro filaminana mba hoe hagnaraka an'igny agny de atao ny halatsan'ny renombololo rey fa voy zahay tsy manantsiny tsy nangala tsy namono olo ro tena enjehina ary tsy mandry an-tragno tsy misy asa atao mba hamelomana ny vady aman-janakay. Tena manohitra amin'ny farany zahay satria ny hanoheranay azy hitanay fa handavan'igny taninay igny io raha io ary en plus n'izay hanenengelina ny fotom-pivelomanay andavanandro amin'igny ala igny maro ny zavatra ilainay egny toy ny fanafody amindreo ravitsazo reo igny no angalana an'izany zay niaignan'ny taolo. En plus n'izay de tsy mifanandrifa amin'ny kolotsaina akory ny famalozana andreo fasana zay amin'igny ala egny de terena hafalo afindra toerana de maro zany satria na igny ranonay igny aza mety ho ritsy la vao miroso io tetikasa io satria igny ny fotom-piaignanay igny ny fotom-famboleanay amin'ny alalan'igny rano igny. Zay zany ny antony nanoheranay azy ka na dia ho vonoina ho faty azy zahay dia tsy hemotra hatramin'ny farany na dia hiafara aminaina itiky fanamborana anay ity. I babako nisamboron-drozy an-tragnony eo miala ny tanin-drazany ka i an-tragnony eo amizay nisamboron-drozy le nandeha nignainy amizay lonay nagnandrefa nisamborony amizay la nilavy amin'ny tragno zay la nilavy ambany eo amizay la vo ny andriny agny la mason'io ao le nihagnin-drozy ndraiky nagnavaratsy ndraiky la kinitsakitsaky rozy amizay la ravoloky la an-tany eo amizay. Ka izay miala ny tanin-drazany ro vangoen-drozy amin'ny tragnony eo. Ka ao amizay mafery naniky zao voa azo maro azy ny fahatelo andesin-drozy an-dapitaly. Maninka an'io raha fa mikasika ny base toliara reo ka rahay tsy maninka an'io satria rahay fitahin-drozy fitaky zany zao ataon-drozy anay io ka somary ataon-drozy amin'ny voromahery teto zao rahay ijobo amin'ny raha eo ao anefa reo fitaky anavandrozy anay. Fitaky io soa rahay hagninky mazo fasy mainty io ka somary ataon-drozy hoe isia voromahery bakao iano ia agnarany tiky igny faneva ka ze tsy magninika an'io tapatapahigny voziny zay ny somary ampitahorondrozy anay. Fe ze tsy magninika an'io tsy misoratsy amin'io ao tsy agnaty boky tapatapahiny faneva ny lohany. Ia ka rahay amizay koa tsy miboaka amizay koa satria evoka ataony anay io so ataon-drozy ny raha ampatahotsy anay avao. Agnikenay raha naniky voromahery toy ka rahay mazoto koa tsy magniky an'io koa zahay. Zay io mijaly rahay lahy mijaly ny tragnonay naniky zao ndra rahay an-tragnonay ao hoe mitebiteby avao zahay mitolotoloky ndra homan-kany naody anareo nango tsy miboaka agnaty tragno ka mangataky amizay zaho amin'ny babanay io mijaly naniky ao ndra hany tsy militsy agnaminy ka mangataky fagnampia
mba hatafavoaka azy hiboaka ilahy. Ny tranga toy izao dia tsy vaovao amin'ny tantaran'i Madagasikara sy any amin'ny firenena hafa any Afrika. Rehefa mifanena ny tetikasa-goavana sy ny fiainam-bahoaka eny fotony. Raha tsy misy rafitra mahomby iarovana ny zonim-poniny, dia mety forona ny rafitra tsy ofisialy manery sy mampatahotra tahaka ny fisian'ny voromahery. Ny voromahery dia aseho vahoaka milisy misitraka tambo-karama manokana hoy ny hafa. Raha manday izany kosa ny tompona ndraiky mpanjakana, saingy amin'ny tontolo misy fifanoherana sy tsy fifampitokisana, dia mora miova ho fitaovana politika sy ara-barotra ny hery toy izany. Raha tsy voafehy tsara ny fepetra sy ny fanaraha-maso, dia mety ho lasa anampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana izy, fa tsy ampitsahatra azy. Ny rara-bazy toliara dia lasa fitsapana lehibe ho an'ny fitondrana sy ny fiarahamonina malagasy. Ahoana ny ampifandanjana ny filana fampandrosoana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Raha mbola mitohy ny fanenjehana sy ny fandrahonana olona, ary raha tsy voavany olona ny fahasalamana, ny sakafo, ny fanabeazana, dia ho sarotra ny iny fa ho an'ny vahoaka ny tombotsoa entin'ny tetikasa. Ao ambadiky ny teny hoe fandriam-pahalemana maharitra, dia mbola mipoitra ny fanontaniana lehibe hoe ho an'izy io fandriam-pahalemana io, ho an'ny fanjakana sa ho an'ny mponina any fotony.